J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maro ny tebika ilaina fandiniana lalina mandritra ny fandalovan'ny LFI 2024 enanivon'ny anteny merandoolona. Ankoatra ny fitombon'ny arkarena Vaovao ho jerena akaiky ny tahan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana izay mananiky ny 700 ny filoalefitra ity androm-panjakana ity. Tsy mbola fantatra ny fehim-potoana natanterahany mpikambana vaovao ny seniny fianianana mialohan'ny andraisan'izy ireo ny asany. Iteraka olana goavana ny tsy fahavitana izany atao anatin'ny 27 ora raha toka ny voalohany volana desambra izao no fotoana anokafana ny fanavozana isa-taona ny lisam-pifidianana. Mbola latsaky ny 300 ny tampanaova-bakisiny entina miady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny fianadidina izay nataon'ny Transparency International Madagasikara isan'ny fototra tsy mahasarika ny malagasy ny fisian'ny onoona. Miteraka resabeta atoatin'ny fidiran'ny rano tao anankajy amin'ny Barek Mamasina ny sabotsy lasa teo nandritra ny firotsahan'ny orana. Maro amin'ireo chambre asable nefa tsy mahavita ny asany intsony ho ny tompon'andraikitra ka isan'ny antony izany. Maresaka iraisam-pirenena manatanteraka fivoriana tsy ara-potoana any Londres ankehitriny ireo ministry ny fahasalamam-bahoaka ny firenena mikambana eo anivon'ny G7 manoloana ny fisian'ny variant Omicron. Hatreto miamaro ireo firenena manidiny sisitany amin'ny sidina avan'ny Afrika Atsimo. Naditeny rafetra. Salantra topolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia maro ny teboka ilaina fandiniana lena mazavadinena lalina mandritra ny fandalovan'ny LFI 2024 eny anivon'ny anteny merandoolona. Ankoatra ny fitombon'ny arkarena Vaovao ho jerena akaiky ny tany fisondrotan'ny vidim-piainana izay mananiky ny 700 ho ny filoalefitry nyity androm-panjakana ity. Ivryshara. Anaradreny rano amin'ny fandaniana ny teti-bola mpanjakana 2024 eny Loholona Madagasikara. Izay ny fantaniana napetraky maro taorian'ny nankatoavan'ny solom-bavam-bahoaka izany ny 3 Novembre. Ankoatra ny fiakarany arkarena Vaovao, isan'ny jerena akaiky ny tany fisondrotan'ny vidim-piainana mandritra ny fandalovany eny anivon'ny lapana Nosikely ho ny filoalefitry ny anteny merandoolona. Étude macroéconomique moa zany zavatra zany. Ary tiako manamarika eto fa ny tena mahaliana ny olona amin'izany rehetrarehetra zany ny resaka hoe ny taux de croissance tsika manao ahoana amin'ny io teti-bola vaovao amin'ny 2022 io. Zay efa hitantsika moa zany fa vinavinaina eo amin'ny 500 na latsaka kely zany na mety ohatra kely. Anatin'izany koa ny taux d'inflation na tiana na tsy tiana anisan'ny mahaliana ny olona zany hitantsika izao reny eo amin'ny 700 eo zany ny taux d'inflation. Mila jerena koa ny croissance ny masse monétaire atsika tsy azo atao tsitsy zany zavatra zany zay vinavinaina koa eo amin'ny 700 eo. Miankina amin'ny votoatiny sy ny fiantraika amin'ny vantana ho an'ny vahoaka araka izany no andaniany Loholona Madagasikara ny LFI 2024. Volan-dalàna iny rehefa mandalo eo aminay ao dia malatsiana aloha ny tenako fa tsy anao hoe ahita biby alohan'ny volana eto ka hoe anina fa demokrasia moa io ho tonga ao le izy dia raha amidinika eo raha hita ve mahasoa ny vahoaka malagasy tsy hitako izay tsy andaniana azy fa tsy hevitro samirery zany fa hevitry ny olona rehetrarehetra ka dia mialatsiny tompoko fa dia raha ny hevitro samirery dia efa nomeko teto
fa zaho tsy afaka manome ny hevitra ny sasany mino aho fa olona manana ny mahizazany iny nanao andreo volavolan-dalàna reo mino aho fa andinika an'io antsaka ny sandava ny olona ary izao koa moa antonytony fiaonana tony manamafy zany trekefa afahana mandinika an'izany tetibolam-panjakana zay hodinianao amin'ny anteny meran-dolo zany. Nisy androany ny atrikasany resahana izy ireo mandidina ny LFI izay niarahana tamin'ny Paitoekarena sy mpisehatra isan-tsokajiny ankoatr'ireo olona Madagasikara nandray anjara nandritra ny séance d'information parlementaire sur la loi de finance androany ihany koa anteo anivony ezana ny institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Mahakasika ny anteny meran-dolona izay hatrany dia nandiso ny vaovao izay nivoaka tamin'ny gazety iray mahakasika ny fisiana fanodikodinana karama nampiasa 3 volana ao amin'ny anteny meran-dolona ny questeur eo anivon'ity androm-panjakana ity androany malalaka ny famotorana ao amin'izay rafitra misana izay raha misy ny ayara ny fanazavana ivrisaratra. Voahodinkodina ny karamany mpiasa ny anteny meran-dolona nandritra ny 3 volana raha ny vaovao navoaka na gazety iray androany. Tompon'andraikitra ambony eo anivony ty androm-panjakana faharoa eto amin'ny tany sy ny firenena ity ny tompon'antoka amin'ny fanodikodinana ny karamany mpiasa raha nitatitra hatrany. Nandiso zany ny questure eo anivony anteny meran-dolona raha nanontaniany mpanao gazety ny momba io androany. Mbola tsy mahafantatra anahy angambany itsika ary logika raha ohatra hoe misy miahiahy fa nefa tantanam-bola am-panjakana tompoko tsy kilalao ary zay tsy manana intérêt na tombotsoa anafina na andainga amin'io zavatra io fa raha ohatra hoe misy olona miteny hoe fanodikoana entiny porofony zany atao zay tonga atao fa ny zavatra misy hatramin'izao tsy misy an'izany na zay aza mamoaka vola avamposy ahafahana mampandeha an'ilay izy ko ahoana nanodikondina zay fa misy ao ary manana inspection zay ao inspecteur zay le mahatonga amin'itiny hoe non zavatra eniko ny azonareo porofoina. Na izany na tsy izany manana olana amin'ny fandoavana ny karaman'ny conseiller technique sy ny assistant parlementaire ny anteny meran-dolona amin'izao fotoana izao. Ny conseiller technique sy ny assistant zany hoe ataontsika hoe assistantanay misy problème kely fa io mantsy izy nyteneniko teo zany ny teti-bola nomena zany iny resaka administration teti-bola nomena zany zao de tapitra amin'izao tokony amboarina amin'izao ka zay ny mahatonga anay mbola mandinika amin'ity ministère zay misy ahoana no anatsarana an'io ny zavatra azoko lazaina kosa io olana io tsy maintsy voava zay foana fa mampiasa ny senalo afaka manontany tsara nareo fa voaloha daholo avant le 20 zay fa mahazo karama. Raha ny faneho-kevitra ny mpanara Vaovao takina ny siny mangarara amin'ny fitantanam-boly indrindra ny karamam-piasa mampiodiny tony androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena itony. Ny tsy fametrahana ny mangarara sy ny fitiavakely ataona olombitsy izay lasa mandoto ny fitondram-panjakana kapobeny. Andrasana arotaterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany arak'izany ny hotoiny izay. Tontolon'ny fividianana kosa indray dia tsy mbola fantatra ny fepitaona anatanterahanyireo mpikambana vaovaony seni ny fianianany mialohany andraisan'izy ireo ny asany hiteraka olana goavana ny tsy fahavitany izany atao anatin'ny 17 ora raha toka ny voalohany volana desambra izao ny fotoana anokafana ny fanavoazana isa-taona ny listim-pifidianana Henri Florio. Hisokatra ny voalohany volana desambra ho avy izao ny fanitsina isan-taona ny listim-pifidianana ho fampiakana ny andininy fahatelo amby telopolo ao amin'ny lalàna fehizoro 20 sy 10 tsipika ohatraohatra valo momba ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapan-kivy-bahoaka. Araka ny andininy fahasivy amby telopolo ao amin'ny lalàna 10 sy 10 tsipika ohatraroapolo mifeny rafitra mahaleo-tena mikirakira ny fifidianana na ny commission électorale nationale indépendante CENI. Ity rafitra ity no mikarakara sy manatanteraka miaraka amin'ny rafim-panjakana ny fanitsina ny listim-pifidianana isan-taona. Andro vitsy mialoha io daty voatondro io tsy mbola mipetraka ny rafitra maharitra ao anatin'ny CENI ary tsy mbola voatendry ihany koa ireo commissaires électoraux vaovao. Ankilany, tsy mbola nahavita fianianana ihany koa ireo mpikambana vaovao miisa 7 mirahalahy ao anatin'ny CENI ka hiteraka tsy fanarahan-dalàna ny tsy fahavitan'izy ireo zany fianianana izany mba hahafahany mandray ny asany avy hatrany.
Somary hafahafa ihany tokoa moa ilay izy satria raha ataontsika hoe 2 andro na 48 heures zany mialoha dia mbola tsisy an'izay feo zay a. Io moa efa nanahirana ihany hatramin'ny voalohany ary ny ohatra ny misy zavatra anany zay nefany a ilay fianianana moa zany araka izay volazany hoe antoko ny ara-teknika zany antoko ny fandraisan'ny zareo an'ilay andraikitra amin'ilay fanokafana an'ilay izy. Ny tsy fantatro fotsiny a dia ny hoe dikan'izany tsy afaka mandeha mihitsy ilay ralina raha tsy ilay fanosana ny mpifidy na fampidirana fanokafana indray ny lista raha tsy vita fianianana ry zareo. Androany aloha tsika mbola tsy afaka miteny hoe tsy fanarahan-dalàna raha ohatra hoe mbola tsy vita izy androany na ara-pitsy farafaratsiny, fa raha amin'ny 1er décembre izy tsy vita dia izay mipetraka ny hoe ahoana koa zany hafahafa zany ka manantena fa ho vita androany sy raha-pitsy ilay izy. Efa andro maro ihany koa ankilany no namoaka ny didim-panjakana manamarana ny nahavoafidy sy nahavoateny ireo mpikambana vaovao miisa 7 ao anatin'ny CENI ny filoham-pirenena araka ny andininy fa 12 amin'ilay lalàna 15 sorivo tsipika 20. Ny fahataran'ny fandraisan'ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny CENI ny asany izay mety hiteraka ny tsy fahatratrarana ny datiny voalohan'ny volana Desambra hanombohan'ny RAL ka hiteraka tsy fanarahan-dalàna ary koa hiteraka tandrevaka eo amin'ny fanaovana ny fanitsina ny lisam-pifidianana izay singa iray hananana fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Goragora kosa ny fampianana ireo fipetra ara-pahasalamana ny nivon'ny fiarahamonina eo aza ny fiakaran-tany olona avoan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Maro ny antony tsy anaovan'ny olona ary vavaolona raha ny hita tamin'ity androany ity hiona saina. Ireo tsy manao ary vavaorona sy ireo tsy mampiasa izany araka ny tokony ho izy no maro anisa eny an-dalambe. Samy manana ny filazany ireo sendra ny mpanao gazety tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Misy kasoboy ety fa manao aka. Rehefa iny ianao zany manao dia rehefa iny? Any anaovako foana ohatran'ny mafapana dia tsy nanaovako izay fotsiny. Ina zao mety mahatonga vadama tsy manao kasobosy androany? Adiko atsa. Na koa ainy mbola sasana ihany ilay izy. Nandeha nakanata dia tsy nanao kasobosy fa manasa lamba dia noana. Ianao zao avy aiza? Avy ny tsena. Dia ina ny antony hoe tsy nanaovana kasobosy? Eto le famakiana fotsiny makiana entsika le sakafo mpianatra dia adino ny kasobosy fa manao foana isan'andro ka. Tsy safidianako fa zay fotsiny hoe betsaka ny tsy manao dia zay tsy nanaova. Neny mitsako vanjo na ohatra hoe fokasiara dia zay mahatonga le avy nitsako vanjo mihitsy ayo kasobosy keny ety. Tsy hoe fanadina fa misaka amin'olona tetsa dia sotroka hoe dia nataoko aposy. Kazonao teritely anady ohatra sipitripotra nasorika ary efa miresaka ny olona ampidinina eto. Olana eo amin'ny fanabeazana no mahatonga ny maro tsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana raha nambara ny psikologa manoloana io tokony handray fepetra ny fanjakana. Matetika ny mahatonga ny hoe rahonana sazy zay vao mahalala ny tokony atao na hoe terena vao mahalala ny tokony atao. Izany fihetsika izany a dia fihetsika azo avy any hatrany mbola kely avy any izy io satria ny fanabeazana misy ary mbola misy hatramin'izao fotoana izao dia ny atao hoe approche négative na hoe fanabeazana mifototra amin'ny fanasaziana. Isika zany amin'izao fotoana dia maro be ny olon-dehibe izay lehibe tao anatin'izay fampitahorana zay tonga amin'ilay fiteny hoe rehefa tsy eo ny saka dia mandihy ny voalavo, lasa zay le toe-tsaina. Dia noho izany fanentanana zany no atao eo anatrehan'izay zavatra mba ho hatsapa ny andraikitry ny tsirairay avy fa tsy hoe hiandry rehefa misy polisy zay vao hanao ny tokony ho atao. Ho an'iny anivon'ny sekoly maro ny fepetra noraisina manoloana ny valanaretina Covid-19. Ny fanohizana ny fitondran'ny mpianatra ary vavaorona, ny fanasana tanana matetika ary isan'ny namafisina ny fitakiana taratasy manokana avy amin'ny mpitsabo ho an'ireo izay ankizy nanapaka fianarana noho ny tsy fahasalamany raha ny fanambarana ny ray aman-dreny ao anatin'ny carnet de correspondance dia ampy teo aloha. Ho an'ny mpianatra raha ohatra izy ka manapaka tsy salama ny soratana ao anatin'ny carnet de correspondance dia tsy maintsy mitondra ordonnance avy any amin'ny dokotera izy vao raisinay fa alefanay mody mihitsy izy. Satria ny dokotera izay ana dia angatahany contact dia resahanay hoe taty aminao ve ty olo ty ahoana mombamomba azy
covid-19 ve sa tsy covid dia eo moa ny dokotera ny teny tazo tsotra nazo azy fa afaka mianatsy izy fa efa nanao traitement dia raisinay. Raha ohatra moa hitanefa tsy mazava ilay izy dia fampianatra ray aman-dreny mihitsy dia miakatra tia ampianarana dia eo vao mahafantatra eo hoe voantazona ohatrany dia alefanay mody tanteraka mihitsy fa tsy mandray mihitsy zay, tsy milefitra mihitsy zay. Tsy ivona 7,9 ny tranga vaovaon'ny covid-19 ny herinandro lasa teo ka ny 410 amin'ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga. Tarehimarika izay tokony anaitra ny tompon'andraikitra amin'ny fandraisana fepetra amin'ny fanandrify amin'izany fa ihany koa ny tsirairay amin'ny fanajana ireo fepetra sakana tsy parian'ny valanaretina covid-19. Miomana amin'ny fahafahana mandray ireo mpizahatany nipisehatra amin'izany ao amin'ny distrikan'ny Nosbe. Maro ny lesoka tamin'ny fandraisana n'izany teo aloha ho ny tompon'andraikitra antony fivoriana arahana tamin'ireo mpandrara. Io ny nasainatra. Tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana ahafahan'ny Nosbe mandray sidina avy any velany. Eo am-piandrasana izany nisy ny fivoriana arahany solon-tenam-panjakana sy ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ao amin'ity distrika ity ho fiomanana amin'ny fisokafan'ny sistany. Nisy ny fizarana andraikitra nandritra izany ka isy ny sazy ho an'izay tsy manatotosany azy. Condition zegny izahavana hoe kife koa satria igny manko tamin'le fahitsika tamin'ny tondasa igny hoe tsy mazava tsara hoe ny andraikitra ny entité sasantsassany. Ny resiny point par point mihitsy le izy nanomboko au départ ny touriste zay ho tonga miaraka amin'izy à l'arrivée hoe manomboko à l'arrivée io ino aby miasany andraikitry n'olo tsy arekareky manomboka à l'aéroport isaka le touriste avy agnatiny hôtel samby misy andraikitry tandrify azy aby ary samby tokony hagnaja zay ary hitantsika tary koa zegny misy sazy miambiny ho an'ny tsy arekareky zegny ho an'izay hoe minia mandika zay lalàna zay efa hoe napetraka igny sy les conditions rehetrarehetra mba handraisantsika zay ny touriste aty Nosbe. Nisy ny antota taratasy fekevitra nalefa n'ireo mpiara-midinika tany amin'ny fitondram-panjakana izay mirakitra ny fepetra ho raisina sy ny fahavononan'izy ireo amin'ny fandraisana ny mpizahantany. Miandry ny fanapa-kevitry ny fahefana mpanantanteraka ankilany ny ho fahafahan'ny Nosbe mandray mpizahantany na tsy. Mbola latsaky ny 300 ny tany fanaovana vaksiny entina miady amin'ny covid-19 eto Madagasikara. Raha ny fanadidina izay nataon'ny Transparency International Madagasikara isan'ny fototra tsy mahasarika ny malagasy ny fisian'ny ono-ono. Michel Arnarzon. Eto amin'ny centre de vaccination iray eto anivon'ny université Antananarivo, mandidina ny 70 isan'andro ny olona tonga manao vaksiny entina miaro amin'ny covid-19 tsy hita ho faritana hoy ny mpitsabo tompon'andraikitra ny fahavitrehan'ny olona miankina amin'ny fahatongavan-tsain'ny tsirairay ny fahatongavana ety. Ny eto zao vaksiny misy moa zany zao ny afaka ataonay zao ny Janssen zany hoe ny unidose le izy. En moyenne zany intervalle entre 50 à 75 par jour zany zay zao amin'izao satria vao deuxième semaine androany zany zay nanomboka nanao ny vaksiny. Ny système ny teny université moa misy an'le hoe site ny université ty. Dia ho an'ny olona zany zay misitraka an'iny dia efa mahafantatra daholo efa misy ny efa miverina misokatra indray ny vaksiny Autremanie université Antananarivo. Hoe tsy ampy tsy afaka miteny hoe tsy ampy satria fa tokony efa mahita daholo ny olona na Facebook rehefa misy ny site ny université fa ampianatra indrindrindrindra miankina amin'le fahavitrihany fotsiny satria le efa fantatsika hoe tsy antery ny vaksina fa manentana foana sahay hanao vaksiny olona. Tsenkirany mizara telo mazava tsara ny antony mahatonga ny malagasy tsy maharisika amin'ny fanaovam-vaksiny miaro amin'ny covid-19 raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Madagasikara. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra hoy izy ireo. Ny olo-pirenena moa zany dia hita hoe mbola ambany dia mamy tokoa le tazay dia maro ny antony mahatonga an'izay anisan'izany resaka rumeur moa zany anisan'izany koa misy resaka désinformation misy ihany koa ny resaka hoe raha raisika ohatra vao ohatra nisy an'le dokotera iny maty tany amin'ny faritra fianaratsoa tsy diso dia iny nisy impact atraty amin'ny région rehetrarehetra hoe maninona no nanao vaksiny efa maty nefa tsy hay akory zay famarina zay toejavatra izay dia le rumeur zany mipasy teo amin'ireo
misitraka an'izay vaccine zay a mety nanaka anazy ireo a tsy hanao azy vaccine zay dia eo koa moa ny fahalaviran'ny toerana fanaovana vaccine raha tsy resaka zao tsika amin'ny faritra Toliary iny a mandeha amina kilometatra maro ny olona anankiray vao tena hoe mahita an'izay ny fitoerana fampanaovana vaccine zay zany hoe tsy mijanona fotsiny ny fampanaovana vaccine eo anivona centre de vaccination anankiray amin'ny se déplacer mihitsy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ireo mamonjy fokotany mamonjy toerana fanaovana CSB zay mety tsy tafiditra ao anatin'izay liste na centre de vaccination zay. Raha ny antontanisa navoaka ny covidvax.lev nanomboka ny 7 volana May 2020 hatramin'ny androany 7 Novembre 2020 miisa 3,707 sy 4 alina sy enina ireo olona nanao vaksiny teto Madagasikara. Izany hoe 2,7 ny malagasy hatreto no efa vita vaksiny, manodidina ny 503 isan'andro izany. Lafo vaovao hafa kosa indray dia nizara telo mazava ny afatra izay napetraky ny FFKM nandritry ny famaranana ny zaikabe fahasivy izay natao teto Antananarivo. Afatra ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka kristianina sy mahakasika amin'ny fifidianana izay totosaina ny taona 2020 sy 2020 misy alarina ary zao. Nazava ny afatra napetraky ny FFKM ho an'ny fitondram-panjakana nandritry ny zaikabe fahasivy sy ny komity foibe faha-17. Nisaotra ny fitondram-panjakana ireto farany amin'ny ezaka ataon'izy ireo, saingy manamafy fa mbola betsaka ny lara-pahamehana izay mila jereny fitondrana akaiky, isan'izany ny ady amin'ny fahantrana. Mbola maro anefa ny asa miandry ianareo sy miandry atsika, toy ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny fahalovana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahatakarany vahoaka ny sara-pitsaboana, ny fitotonganan'ny fanabeazana, ny olana amin'ny fananantany, ho everiny FFKM, fa tsara raha ataonareo fitondram-panjakana ho loha laharana ny famahana ireo olana voalaza ireo. Nisy ihany koa nandritra izany ny afatra izay niantefa manokana amin'ny vahoaka kristianina, miantso amin'ny fanajana ny aina izy ireo, miantso ihany koa amin'ny fandraisana andraikitry ny vahoaka kristianina manoloana ireo olana maro mitranga. Ataontsika rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy hifamono sy hifandripaka, na eo aza ny fahasahiranana. Avy amin'Andriamanitra ny aina, ka ho aoka ho tandrovona fatatra. Manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny, dia manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Miatra amintsika ny loza noho ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro, miantso ny rehetra ary ny FFKM mba hanaja ny zavaboary. Isan'ny afatra napetraky ny FFKM nandritra izao famaranana ny zaikabe izao ihany koa ny mikasika ny fifidianana izay ho atrehan'i Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020. Tsy maintsy hiatitra fifidianana isika araka ny lalam-pandriana. Iriny FFKM mba ho fifidianana malalaka sady mangarahara no atao. Mananjo feno hifidy ny olona eo ambanin'ny lalàna, koa entanina ny fiangonana sy ny ratsa mangaika rehetra voakasika eto amin'ny firenena mba hitaiza sy ampirisika ny olona ahalala ireo dingana rehetra amin'ny fifidianana satria zo fototra izany. Tosa tao anatin'ny efatrandro nanomboka ny 4 hatramin'ny 12 Novembre teo, ny zaikabe fahasivy sy ny komity foibe faha-17 nataon'ny FFKM teto Antananarivo, raha toa ka tsy nisy izany ny taona 2020 sy 2020, vokatry ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Nisaoran'ireo ray aman-dreny ampanahy ireo zanaky ny fiangonana nanohana izany. Anisany nanampy tamin'ny fanomanana sy ny fikarakarana izany ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina, ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Andriana Nariveloajo ary ny ben'ny tanàna Antananarivo Andria Tsitohaina. Eo koa anefa ireo mpitondra teo aloha izay voalaza fa samy mitondra ny anjara birikiny ihany koa. Vaovao ny faritra kosa indray dia nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny androany maraina, misedra olana ny mpanjifa solika ao Tomasina noho ny tsy fisian'ny famatsiana, nikatina avokoa ny akabazin'ireo tompon-tsolika rehetra
any an-toerana ary tsy nisy namoaka fanambarana ofisialy mahakasika izay ny tompon'iraikitra voakasika izany. Irinao Razafimana. Toby famatena solika vitsy ihany no nanana amby ka nahafanimponina Tomasina ny lahatra, saingy vetivety ihany dia tapitra. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina teo vao tsikaritra ho niverina ny famatsiana, nataon'ireo toby sasantsasany raha ny fitarainan'ireo mpanjifa. Fampitadiavana mihitsy tamin'ny omaly fa androany izy mety vaovao le olona satria tenako zao zany avy tany Penirivesta tonga eto zao mitady solika. Manomboka 3 jours zao tena hitako sahira. Androany zao nanomboka tamin'ny Jovena Mangarano satria za mipetraka Mangarano dia ny Jovena Mangarano sele dia zay vao tonga aty mbola vao tonga zao io. Ny hitako aloha zao nanomboka tamin'ny Sabotsy Ariva. Hitako efa sahirakina le sansa fa za tsy nafantatra hoe misy pénurie hoe misy inona fa nandalo fotsiny dia omaly antady dia tsy nahita mihitsy. Ny anamo zany tômôbila gasoil ny ana dia tsy nahita gasoil mihitsy station eran'ny Tamatavy. Efa niotikotana teto amin'ny ville dia misy toerana amin'ny lahatra. Dia teto no hitako vitsivitsy dia teto antsanina. Ankoatran'ny fitarainana, maro ny resaka niodana tao anatin'ny tambazotra sosialy mahakasika ny fahatapahan'ny famatsiana solika izao. Nilaza nefa ny ofisy malagasy des hydrocarbures ao amin'ny faritra Tsinanana fa noho ny olana teo amin'ny fandrindrana ara-pitantanana no anton'ny fahatapahan'ny fitindarana solika ho an'ny Tomasina manokana. Ny amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika zao efa presque misy carburant ny station service any eto à Toamasina sy any amin'ny périphérie-ny Toamasina zany. Ka raha hiteny an'izay sika dia azo lazaina hoe milamina tanteraky. Ny stock mahazaka antsika tsara mandritry ny fahatongavan'ny sambo mpitondra solika manaraky. Raha manome chiffre kely anareo zao ny autonomie-na jour ny eto Toamasina fotsiny mandritra ny raha zany mandritra ny ohatra hoe raisintsika ny jour autonomie par jour ny solika nanantsika eto Madagasikara dia mbola manantsika 21 jours ho an'ny essence fotsiny zay dia mbola manantsika 24 jours ny pétrole ary ny gasoil mbola manana 20 jours. Raha ataosika hoe zany mbola any amin'ny tapatapaka ny volana Desambra any fahatongavan'ny sambo manaraka dia mbola misy ambiny be dia be ny solika nanantsika eto Madagasikara. Raha tsy hevina mandany lasantsy 4.3 alina litatra isan'andro sy solika fandrehatra 9.3 alina litatra isan'andro ary gasoil 2.4 alina sy 3 litatra isan'andro raha i Tomasina manokana. Mihoatra lavitra noho io nefa ny amby ananan'ny Tomasina iatrehana ity volana Desambra ity izay antenaina fa tsy hisy fatapahana intsony. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia ho fisorohana ny tsy fampin'ny rano entina manondraka ny tambary ao amin'ny distrika Amparafaravola faritra Alotra vitany toha-drano lehibe any an-toerana ahafahana manondraka velaran-tany 2 alina hektara. Henri Florian. Miteraka olana goavana eo amin'ny famokaram-bary any amin'ny faritra Alotra Mangoro iny ny fivaovan'ny toetrandro izay miteraka ny faharetrinn'ny rano eny an-tanimbary. Nandalo sera sy fahasahiranana maro ihany koa ankilan'ireo tantsam-pamokatra tany amin'iny faritra Alotra Mangoro iny ao anatin'ny distrikany Amparafaravola nanomboka ny taona 2014 noho ny fahasimban'ny fototra-fodrasa ka tsy afaka namokatra. Ho fisorohana izany afaka miatrika ampilaminana ny taom-pambolem-bary amin'ity taona ity noho ny fahavitan'ny toha-drano izay afaka manondraka velaran-tany maro ao anatin'ny lemaka PC 23 ao amin'ny commune Ambodirano distrikany Amparafaravola. Drafitrasa lehibe izay entina manondraka tanimbary hatramin'ny 2 alina hektara ary mitentina avy amin'ny fanampiany gouvernement japonais vola tsy averina 5 lavitsisa ariary. Hitantsika teo fa fotodrafitrasa tena manara-penitra izy ity ary antenaina sy nona fa afahantsika manatratra an'izany handro izay napetraka ny filoham-pirenena araka ny vedran'ny fahasivy dia fahavitantena ara-tsakafo satria sady manana ny hoentina manondraka tanimbary sika fa ihany koa hitantsika ireo teknisiana ao ministère ny fambolena miaraka mitetika asa papry izay manofana ny tantsana
amin'izay teknika mpamokarana manara-penitra amin'ny hoe papri io. Tokantrano miisa 4 no isitraka ny fotodrafitrasa ary afaka mamokatra vary hatramin'ny 5,000 taona na amin'ity taona ity. Ao anatin'izany afaka mifehy ny rano ihany koa ireo mpamokatra ary mampiatra ny haitao amin'ny fambolena rehetra toy ny fampiasana ny teknika ampambolena mahomby ho fampitombona ny vokabary. Velom-bola araka izany ireo tantsaha anatoerana ary vonana ny hanome toky amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa sy ny fitantanana ny rano ho amin'ny famokarana mahomby amin'ity taona ity. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloany idirantsika mitapany faharoan'ny vaovao rehefa avy avy. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao be! Andramny Gino ici. Zay zava-pisotro manalaita heta, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity mirahalahy zay mandray vahintsika miaraka amin'ny Abraham Randriamanana ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany ny fitenenana. Miainao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny ny maneran-tany. Ho an'ny eto amintsika manokana inona mety hoe antony mahatonga an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay? Voalohany indrindra moa faly miarabanao, faly manimbola tsara anao, faly manimbola tsara tsika jiaby an-tokantranontsika tsarakaraiky agny. Ino zany mety mahatonga ny fiovavan'ny toetrandro eto Madagasikara. Ny tsahivina aloha voalohany fa tany anankiray ihany iainan'olontsika olombelona rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ka na any Chine io na any États-Unis rehefa mandoto dia miaina ny fiantraikan'izay fiovavan'ny toetrandro zay atsika rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Fa raha ny eto Madagasikara manokana no resantsika dia anisany mahatonga an'izay fiovavan'ny toetrandro zay io resaka doro-tanety io. Satria raha tsahivitsika vao tsy ela teo moa nisy ny teny Ankarafantsika efa teo amin'ny 3,000 hektara ny ala maita anatin'iny zavatra iny. Dia raha ny atotan'isa voaray koa efa eo amin'ny 2 hektara isa-taona ny ala maita Madagasikara. Inona mety hoe tokony ho fanamafisana tokony atao zany mahakasika an'izay? Inona no manosika ny olona an-doro-tanety amin'izao fotoana? Io moa zany ny antony mety be da be. Misy zany efa fomban-drazana tany aloha, misy be da be koa zany manao an'ireny charbon reny dia hoe maka manapaka hazo izy dia lasa miamitatra hatrany zany reny afo reny indraindray dia miparitaka be. Dia misy moa zany tena hoe fomba fambolena amin'ny toerana maro isan-karazany io resaka doro-tanety io. Raha hoe ny fiantraikan'izay fandorana tanety izay manao ahoana?
ny fiatraikana angambany anisan'ny tena hitantsika sady iainantsika amin'izao fotoana zao zay resaka fiovantoetr'andro zay satria mihamafana ny andro tena na tsy teny fotsiny angambany hoe reny zavatra hitantsika eny atsimo eny satria namoaka ny atotanisany ONU zao efa eo amin'ny telo hetsy sy ray tapitrisa ny olona efa matinany hoanana nohony io vokatry ny resaka fiovantoetr'andro io tsy teny ihany koa tsika reny amorontsiraka reny miakatra ny niveaun'ny ranomasina ny eto Antananarivo miaina an'izay doro-tanety satria mihamamay ny andro miaina an'izay hoe canicule zay atsika satria mihamafana ny andro tsy misy ny orana zay rehetrarehetra zay nefany nisan'ny vokadratsiny io fiovantoetr'andro io raha ny fiatraikany ara-ekonomika indray hitantsika moa zany zao hoe tena sahirana atsika ataoko hoe amin'ny resaka orana tsy misy orana midika zany hoe tsy mamokatra ny tany firy zany tokony ataoko hoe isan'ny vokatra tokony ho azontsika nefa noho izay tsy fisiany orana zay dia lasa latsaka tena latsa-danja be zany ny vokatra atsika dia izay rehetrarehetra zay zany tena ohatrany hoe lasa manao cercle vicieux ngamba ny ilazako anazy satria eo zany ny ara-ekonomika ny ara-tsosialy tena krizy daholo noho ny tsy fiovantoetr'andro ity raha tsy misy ny orana tsy misy ny sakafo miakatra ny vidim-piainana dia sahirana ihany atsika rehefa avy eo raha ny fepetra tokony ho raisina raha manoloana an'izay fiatraikan'izay inona ny tokony fandraisana anjara raisin'ny tsirairay ny fandraisana anjara moa zany tena be da be ny zavatra afaka atao sady isaky ny niveau mihitsy zany io fandraisana anjara io na ny ataoko hoe mpitondram-panjakana na atsika zay misehatra amin'izay famokarana an'izay ohatra fotsiny zao resaka plastika reny dia misy azontsika atao daholo zany mba hanenana io vokadratsiny io fiovantoetr'andro io hiteny fotsiny zao za satria izy ity moa zany matetika tsy dia resahana loatra ty resaka gaspillage alimentaire mety gaga angamba nanareo maheno an'izany satria eto Madagasikara ve misy an'izay zavatra izay reny sakafo organika reny les déchets organika reny mamokatra entona atao hoe méthane zay 220 avoeny mbola mihoatra ny carbone zany raha hoe resaka entona mangija hafanana no resana dia eo ihany koa reny plastika reny eo ihany koa reny fako be da be aritsika reny eo ihany koa resaka doro-tanety dia zay fitandrovana ny ataoko hoe ny environnement iainantsika zany tena adiditsika tsirairay samy manana andraikitra tokony sahantsika tsika tsirairay mba hafana manena zay vokadratsy ny fiovantoetr'andro zay mahakasika an'iny afanteraka resabe taotaotiny fidiran'ny atao anatin'ny kianjabare mamasina nandritrin'ny firotsahan'ny orana ny sabotsy lasa teo maro amin'ireo chambre à sable zay manodidina ny kianja zany efa tsy mahavita ny asa intsony ny tompona andraikitra ka isan'ny mahatonga izany nambina Ravelo Arsan taoriana amin'ny fiakaran'ny rano teo amin'ny akianjan'ny Paria vokatry ny rotsakorany ny asabotsy lasa teo nidina hifotony ny jery ny fototry ny olana ny ministera tompona andraikitra ny tolakandro ateo raha nitatitra voaray taoriana ny fitsirina natao noho ny fikorinan'ny rano avy amin'ny faritra maro samihafa eo ihany koa ny fahanterany alakan-drano mitarika ny rano manodidina ny kianjan'ny Paria na tonga ny fidiran'ny rano avy amin'ny reny vavahady manodidina ny kianjan'ny Paria ka niteraka ny fidiran'ny rano ato anatin'ny kianja zavatra itsanga dia zao le lalana rehetra manodidina an'iny rehetra iny zany lasa kanalina be rano satria tsy zakan'ilay bizy eo tsona resaka dika zany tsy tahaka ohatr'izao maninona mandray rano izy zany dia mekoliato ny rano avy anivelany rehefa tsisy fako dia raisin'ireo regaro ny calcul nataon'ny sinoro teo 10 à 15 minutes dia lany le rano rehetrarehetra miditra ato na hoe forte pluie be zany ka mbola mandray rano avy anivelany le stady zay zany mahatonga andreny atsika moa makasary dia le izy miditra no laitsika fa mitovy amin'ny Antananarivo ihany hoe fa avy eo ny zava-dehibe dia hoe riditra ve le rano afaka mivoaka ve zay no atao hoe système d'assainissement ato anatin'ny stady dia zay 15 minutes zany dia lany le rano le tatsika be lehibe zany lany le canal raha tsy hoe tsetsina indray le renosy avo be ny rano manosy indray izy manana olana zany miditra anatin'le canal ho raisina ny fepetraka irosoana ny fijerena manokana ny lakan-drano manodidina ny kianjan'ny Paria ho fitsonjovana sy ampaharitra ny fotodrafitrasa lafa mavaoafa kosa indray dia olona ray atretiny doboka amponja
no ny raharaha nahatratrarana kokaina milanja 100 kilao tany Tomasana ny herinandro lasa teo. Anarana teratany karana maromaro ihany koa no voatontonona amin'ity raharaha ity raha ny vaovao avoray gato andratsila. Mivoatra ny toetra raha mahakasika ilay cocaïne de base milanja 100 kilao sarina tao anaty gony siramamy miisa 80 tao amin'ny faritra Atsinanana ny fahatelo ny volana Novembre lasa teo. Ankoatra ilay olona ray voasambotra ka nahiditra ponja vonjy maika rehefa natolotra ny fitsarana nisy anaran'olona sy karana mpandraharaha maro ihany koa voatonona tao anatiny. Rehefa nanontaniana ny mpandraharaha atao an-toerana izay azo tamin'ny alalan'ny antso an-tarby anarana mifandiso izy no miseho ka tokony hijery sy hanadiady tsara ny mpanao fanadiadiana. Misy fiantraikany goavana amin'ny fandraharahana sy ny fampiasana vola eto Madagasikara ny tranga tahaka izany raha ny fanazavany. Tsy fantatro ny antony nametran'izy ireo ny anarako ao anatiny. Raha ohatra ka manao fanadihadiana lalina izy ireo, tsy ho hita ao anatin'izany ny anarako. Hafatra no ampitaiko hatramin'ny androany tsy nisy olona teo amiko. Araka izany, tsy tokony apetraky ny olona ao anatin'ny anarako ary iroso amin'ny adingana araka ny alalana mahakasika izany izahay. Satria manimba ny sarinay izany ary ireo mpampiasa vola ny ivelany dia hiemotra raha mahita izany. Hisy olana ny sehatry ny fandrarahana raha misy anarana ampidirina tahaka izany hatrany eto. Ça va être trop de problèmes si le gens il va continuer à appliquer le mot non tout le temps comme ça. Angatany ireo mpandraharaha automasina araka izany ny jerena akaiky sy hanaovana fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity. Indrindra ny fanamarinana ireo anarana izay tsy tokony hifangaro amin'ny mahasamy teratany vahiny azy ireo. Tsy ahifina, miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro filaminana frantsay sy amerikanina amin'ny fanadihadiana sy ny fikarohana momba ity raharaha ity ny mpitandro filaminana malagasy. Efa niroso tamin'ny fitsamborana ny mpitandro filaminana ka olona ray hatreto ny voasambotra sy nahiditra ponja vonjy maika. Faponina maro atao amin'ny fokotany nosy be angarangarana namontana akadimbahoaka sonerana sy ny maro hafa no nahazo etsika fizahana ara-pahasalamana sy fanomezan-draha. Anampiana ny vahoaka amin'ny tolotra ara-pahasalamana no isan'ny anton'izany etsika izany alarana efso. Miaramila sy sivily maro teny amin'ny fokotany namontana ankadimbahoaka sonerana akadoto tsimbazaza ary manakambahiny no nisitraka ny etsika fanetanana ara-pahasalamana izay natao teny amin'ny premier RTS teny fiadanana. Ka nisy ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana avy amin'ireo fampitsabo miaramila sy sivily izay ny fanometanana ny ena ny fanomezana raha tamin'ity taona ity noho ny valana aretina COVID-19 raha ny fanazavana. Nandritra ny etsika nisy ny fanomezan-draha natao. Tsika teo zany dia nahitana ny fitsirena diabeta, teo ihany koa ny katarakta ary ny fanomezan-draha. Misy fitenenana manao hoe izay manome raha, manome aina raha tsika mahita moa ny situation izay nandalo teto amin'ny firenentsika eran-tany mihitsy noho ny COVID-19 mety vitsivitsy zany ny fanomezan-draha dia manao an'izany asa zany ny atao amin'ny miaramila toy ny vao miaramila izay arahana amin'ny infirmerie de garnison fiadanana iarahana aminay ihany koa ireo mpiara-miombonantoka. Isan-taona ny etsika toy izao ho fitsonjovana sy fianampiana ireo mponina manjizana amin'ny resaka fahasalamana. Natao ihany koa izao hahafahan'ireo miaramila miatrika avy hatrany ny hiraka izay ataon'izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miovaova ankehitriny vidin'ny letisia ary manaraka izany ihany koa ny vidiny amin'ireo mpanjara. Raha toka 2 ariary ariary ny varotana ny mpamingady ny ragaraba ny herinandro lasa teo nidina 4 ariary izany tamin'izao fotoana izao. Gato andratsila. Kotra mandalo izy aloha dia mahafinaritra mihinana azy tsy mamparary izy eo amin'izay voka-tsonera izao dia manentana ny olona mbo hihinana letisia daholo voankazo mandalo fotsiny. Raha toka 2 arivo sy 1 alina hatramin'ny 9 arivo sy 1 alina ariary ny garabany letisia teo aloha nidina ho 4 arivo ariary zany amin'izao fotoana. Niakatra ny vokatra ary betsaka ireo fiaran'ny gado na etonosy be mitondra letisia. Maro amin'ireo mpivarotra no mividy amina garaba rehefa tonga ny camion ka mivarotra 900 hatramin'ny 400 ariary ny kilao eo ivelan'ny tsena ihany. Mahalany 7 hatramin'ny 10 garaba isan'andro ny mpivarotra iray.
Ata anaty parking ihany zay maka dia ety ihany zay mivarotra. Dia maka firy garaba isan'andro, manano firy isan'andro nareo? Eo amin'ny 10 zany fa alaina tsikelikely. Dia ohatrina nakanareo garaba anankiray? Garaba zao 50 ny boribory dia ny lavalava kely 7 Ianao zany maka lafo nefa mivarotra tsy malafo aniny, tsy malafo ambony zany. Noho ny mpifaninana koa zany mifaninana dia misy ny mivarotra mora. Dia zay no mahatonga an'ilay izy tsy mandeha, tsy azahoana. Satria rehefa ianao mivarotra lafo ny mivarotra mora dia tsy halafo mihitsy ianao. Mpanao ambongadiny efa mitana prix izy fa lafo ny akany entana. Dia ianao zany mba mezaka hoe mivarotra lafo. Dia ianao nefa tsy malafo. Dia tsy hitako hoe inona moa zany no angatahana samy mitadiny any am-paosiny. Miovaova ny vidin'ny letsia eny Anosibe. Miankina amin'ny vidividianana any am-potony no mahatonga izany, hoy ireo mpamongady. Any zao resina 4 rivo ny vani. Any. Dia aty mivarotra 7 rivo, 9 rivo, 4 rivo zao. Salam fakomaly sy omaly zao. 3 rivo izy 4 rivo, 5 rivo. Dia ny frais mbola eo an-daniny, dia mbola eo an-daniny. Dia mbola zavatra mbola ny déplacement rehetrarehetra zany. Dia mateo anatin'ny 3 andro zao fa ateza mihitsy. Hatramin'izao sika ny teny zao. Tsy ampy ny rotsakorana tamin'ity taona ity ka mbola maro ireo letsia tsy masaka tanteraka. Niova ihany koa ny kalitao, vokatra izay tsy fampiny rotsakorana izay. Raha tsy hifina, vokatra letsia manodidina ny 5,000 sy 2 alina taona eo no ezahana ahondrana makany ivelany amin'izao taom-piotazana izao. Ny taona 420 sy 700 tany ho any no niditra voalohany teto Madagasikara ny letsia. Ny faritra Atsinanany Nosy no tena ahitana azy, ary manodidina ny 100 taona isa-taona ny vokatra eto Madagasikara. Fantotsaina tao Toliara nandritry ny 3 andro ny City Zap Madagasikara andian'ny faharoa. Fionan'ireo ben'ny tanàna miisa 5 sy ireo teknisiana maro. Atanjona na mafisana ny faiza manao ny ireo ben'ny tanàna eo amin'ny sehatry ny fitantanana gaito Andriatsila. Andian'ny faharoa amin'ny City Zap Madagasikara, fionan'ireo ben'ny tanàna ity notanterahana tao Toliara nandritra ny 3 andro ity. Ben'ny tanàna miisa 5 amin'ny komuna Ambonivohitra sy teknisiana maro no niarika izany. Izy ireo izay resy lahatra fa tsy misy fampandrosoana vanona raha tsy miainga avy any fotony. Mangataka izahay fa io fampandrosoana izay tenenitsika io dia miainga aminay avy any fotony. Izay raha-pahifanana ny région indrindra fa ny commune. Dia izahay zany pilian'io fampandrosoana io izahay ny tokony jerena bebe kokoa mba ahafahantsika raha idiabo mandroso Toliara, mandroso Majunga, mandroso Nosibe, mandroso Fianarantsoa, Madagasikara angeny mandroso. Maro ny dinika sy ny fifanankalozan-kevitra nandritra ity atrikasa ity. Isan'izany ny olana sedrain'ny komuna ankehitriny, ny fametrahana rafitra ifotony ny fikaonan-doha sy ny fampiodinana izany, ary indrindra ny mikasika ny fomba entina manatsara ny tolotra izay miainga amin'ny alalan'ny tomba nataon'ny olom-pirenena. Naneo ny fahavononany, irosoana amin'ny fampandrosoana ireo ben'ny tanàna. Raha tsy mivonjona ny ben'ny tanàna rehetra dia lasa miasa rery ny filoham-pirenena. Ka raha ny filoham-pirenena miasa rery dia ataoko angamba tsy handroso sika. Dia nanapa-kevitra ny association du maire grande ville eto Madagasikara fandaotsika hivonjona hiaraky hampandroso ny commune tsirairay hanampy amin'ny filoha amin'izay veterano izay nataony hoe mandroso ifotony fampandrosoana. Ilaina ary zava-dehibe ny tantsorika tahaka izao isinitraikefa entina hampandrosoana ny commune. Tsy tokony atao vato misakana ny tsy fampin'ny hoenti-manana amin'ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny vahoaka eny fotony. Hotoizana kosa ny fandresendahatra ny mponay sakafo ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ny ampidina ny tany tsy fanjari-tsakafo 500 manerana nosy ny tanjona raha toa ka 400 izany ankehitriny gaito Andriatsila. Faritra valo no ahitana taha ambony amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara: Bongolava, Itasy, Analamanga, Amoronmani, Matsatra ambony, Vatovavy, Fitovinany sy Alaotra Mangoro. Maro amin'ireo toerana ireo no ahitana sakafo betsaka, saingy ny fomba fikarakarana sy ny fihinanana azy no mila fantatry ny mponina. Tokony ho fantatry ny isa-tokantrano ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana, sakafo ampy sy zary.
ponina tsiraray avy ny malagasy tsiraray avy a dia tokony hafantatra mahazava-dehibe loatra izany hoe fanjarian-tsakafo zany a manahoana zany hoe sakafo ara-pahasalamana, sakafo zary zarizary zany satria hoe tsy zary le sakafo tsy fanjarian-tsakafo a dia manahoana zany sakafo zarizary zany a dia nampahafantatra ponina zany hoe misy a ireo tetikasa misy ny paikady efa tafapetraka mba ahafahan'izy ireo zany a misitraka izay atao hoe asa rehetra atao hoe tifotony zany a amin'ny atsakafo. Asa goavana no miandry raha iroso amin'ny fampahafantarana sy ny fandresena lahatra ny mponina isika. Sarotra ny analan'ny olona amin'ny fomba fiaina sy ny fomba fisakafonana hatrizay ka angatahana ny fanomezan-tanana sy ny fiaraha-miasa. Zany miasa zany dia asa mahasaka departemanta maromaro. Ao ny fahasalamana, ao ny ranopisotro, ny fahadiovana, ao ny fampitana ny vaovao mba fantatry ny olona rehetra ny tokony atao sy ny tokony fanovana ny toetratsika mba handeha hanaja ireo fepetra sy tokony atao mba hatonga ny taranakitsika zany sy nandreny indrindra hanaraka ny toromarika zay atao zay viziny reto mpiara-monina fantsika rehetra. Raha tsy hivina na tratraraiky amby 70 faingo inona isanjato ny tany zaza tratry ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka manerana ny nosy ho an'ny taona 2024. Ny ampitana io ta io ho 20 isanjato ny faran'ny taona 2024 no tanjony. Manodidina ny 4 faingo 4 isanjato ny tany tsy fanjari-tsakafo manerana ny nosy ka isan'ny tanjona ihany koa ny ampena izany ho latsaky ny 5 isanjato. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manatanteraka fivoriana tsara-potoana any Londres ankehitriny ireo ministry ny fahasalamana amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny G7 manoloan'ny fisian'ny variant Omicron. Hatreto mihamaro ireo firenena manidiny sistanina amin'ireo sidina avy any Afrika Atsimo. Faladina. Malgré les recommandations de l'OMS, le tapaka kehitriny ny fifandraisan'ny Afrika Atsimo amin'ireo firenena samihafa maneran-tany vokatry ny fahitana ny variant Omicron voalohany tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Tsy aradrariny ny fanidinan'ny sistany ho an'ireo sidina avy any Afrika Atsimo raha nambara ny filohampirenena Cyril Ramaphosa nanamafy ity filohampireneny Afrika Atsimo ity fa tsy vahaolana ny famerina ny fivezivezena ho an'ireo mpandeha ary tokony ho amafisina ny fanaovam-bakisiny ho fiarovana amin'ny valanaretina. Ampoly ny hatreto ireo firenena nahitana ny variant Omicron izay miparitaka amin'ireo kontinanta maneran-tany. Matanjaka raha ampitaina ny tsimokaretina teo aloha sy ny variant hafa ny variant Omicron raha nambaran'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana. Hatreto, anatin'ny fanatanterana ny fanadihadiana ireo manam-pahaizana amin'ny fijerena ny vaksiny fanefitra manoloana ity variant vaovao ity. Andrasana afaka herinandro maro kosa ny famoahana ny vokatry ny fanadihadiana amin'izany raha ny fampitam-baovao. Androany, nanatanteraka fivoriana tsara-potoana tany Londres ireo ministra ny fahasalamam-bahoaka avy eo anivon'ny G7 ho fandraisana fepetra amin'ny fiatrehana ny fianaky ny variant Omicron. Au variant Omicron. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.